fa mbola janona tanteraka ao anatin'ity mondial antsika mandritran'ny fanadidina maromaro ka ho an'ny mpanazatra malagasy dia mitondra fanazavana izy ireo mahakasika ny fahitany izay tontolon'ny baolina kitra ny fidina ny tompotahaka eran-tany izay samy nanambara moa izy ireo nanamafy fa dia mila tanjaka ny baolina kitra. Ny zavatra azo resina amin'ny lafiny teknika amin'le mondial hoe ny avo teknika anisany mitovy daholo ho an'ny mpandraindra rehetra fa ny resaka ny collectivité taktika no mampiavaka mahalasa lavitra ny ekipa anankiray zany tsy mibasé amin'ny individualité tsony zany le football tamin'iny mondial fa taktika ny primé maka ohatra amin'ny Russia niveau taktika ny joueur zareo no natongavany misehatra ambony indrindra tamin'le mondial. Zavatra hita aloha tao anatin'le mondial raha zavatra hita rehetra dia izay efa nanomana ela no manomboka mijinjan'le vokatra zany hoe hitantsika amin'ireo baolina natao Belgique ireny zao efa mipetraka tsara ny azy le tandem mipetraka tsara le tactique de jeu napetraka zareo zany dia moramora taminy no nandresena an'le Brésil niaina tao anatiny fotsiny le fahaiza manao an'le tsirairay ekipa rehetrarehetra fa tsy dia nanana taktika loatra hoentina hoe tena ahafahana mahazo fandresena zay no fahitako azy ohatr'izay ihany koa ny nampatonga an'ireny rosiana tafakatra taty amin'ny tokoa aty amin'ny quart de finale ireny izy voarisy ohatr'izay koa ny ekipany Croatie hitanao tsara mihitsy le fahaizany zareo miaraka tao anatiny. Lafiny taktika aloha ngambany dia ny fanajanany consigne ngambany hitako hoe misy tombony lehibe eo amin'ny lafiny fiarovan-tena indrindra ohatra ny hitako mifototra amin'izay daholo ireo ekipa miatrika mondial teo. Ankoatran'izay hoe ireo ekipa tonga midinga manasa-dalana inona mety hoe tombony ankoatran'izay fanarahana consigne? Ny efficacité ny hitako tombony zany hoe ny concentration zany ny fiatrehana an'le match ny hitako tombony ho an'le miatrika an'le manasa-dalana zay ny fahitako. Misongadina aloha samy mitovitovy daholo ny taktika teknika fa ny misongadina resaka fizika zany fizika anankiray dia tena nampiavaka rehetra tena kakena be daholo manao ny décision akapitsany match rehetrarehetra. Miaraba zakinao dia miaraba ampijery anahy manokana aloha zavatra hitako ny fivoaran'le ekipa neritreretina hoe petite ekipa zany hoe tsisy elanelana lavitra tsony zany zao fa efa mivoatra daholo zay neritreretina hoe ambanimbany niveau teo aloha zay mahatonga ny baolina miady be io lasa tir au but anina eo amin'ny lafiny teknika inona zany samy mahaferovatena daholo dia ny tanjaka ny tena hitako zavatra tena mivoatra be samy matanjaka daholo ny joueur amin'izao fotoana indrindrandrindra ny amin'ny coupe du monde.